matety piavatra sotro kely ndray za androany satria nahoana voalaza tamin'ny maraina fa andeha ametraka fitoriana eny fiadanana no déposition eny ny mpitory rehetrarehetra ny victime tamin'iny anniversaire teny Ambohimalaza iny dia nilaza koa ny fanjakana tsy haiko moa izy moa zany tao amin'ny fanjakana na ny fitsarana nilaza hoe ho atao famitorana eny koa i fenoasina satria ny mamany efa tramaly natao famitorana teny dia hoe natao garde à vue dia androany hoe efa tsara ho ny fahasalamany tsara taiza ny fahasalamany efa tsara foana ny fahasalamany satria izy dia tsy ninana izy dia tsy sotro ary izy dia tsy naninona fa lazaina fa marary dia lazaina fa marary satria ninina tsy atao famitorana firy ny olona marary nalainareo akeriny any an-tranony firy ny olona marary entinareo atao famotorana dia avy eo alefa any amin'ny infirmerie firy ny olona marary ao am-ponja tsy tsaboana akory fa maninona rehefa feno asina dia hoe andrasana ho sitrana dia izao tsy tonga akory teny efedanana izy tsy nisy feno asina zany teny fa aza mandainga ary TVM le TVM zany dia mieritreritra hoe tsy izy rery nga mpanao gazety teny na ny mpanao gazety na ny gendarme atao fiadanana tsisy nahita feno asina teny zany ka hoanareo nilaza fa hoe tao feno asina aizy feno asina mbola ao Madagasikara ve izy sa efa lasa nivoaka tokoa tamin'ny Zoma fa za dia miteny io ndray dia tsy hamelan'ireo olona manana havana maty manana havana marary eo ary zay koa tsy hamelan'io andeha hitsotsotra fotsiny ohatr'izao mbola veriky ihany nanome sakafolo izy dia maty ireo olo ireo nanome sakafolo izy dia narary ireo olo ireo dikan'izay dia izy aloha ny tompona andraikitra sala amin'ilay hôtely ny nanany Rajoelina mivady sakafo tany Majunga dia tompona andraikitra tonga dia nihidy tsy mahazo manome sakafo olona tsony efa ireto nafaty olona dikan'izay migadra aloha mazava ve zany fa nga vela fatifaty ohatry ny akoho eny fotsiny ny zanak'olona dikan'izay aizy feno asina olona efa misy IST interdiction de sortie du territoire io ary ny olona zay manana IST zany zay sous frappé d'interdiction de sortie du territoire zany tsy mahazo mivoaka raha tsy levé zany za zao anisany frappé d'interdiction de sortie du territoire tsy tafavoaka tao Madagasikara raha tsy nanao main levé ny ministère ny intérieur sy ny ministère ny fitsarana tamin'izany misy manko milaza hoe nao raha ny IST nefa nivoaka ben non nisy main levé tompoko nena nisy main levé fa neny feno asina dia izahay izao nampanao interdiction de sortie zany hoe tsy fahafana mivoaka ny Madagasikara ho azy ka hoana izy nivoaka raha mivoaka izy dia nisy nray tsikombakomba tao ary raha nisy nray tsikombakomba tao dia fitsarana ny ray tsikombakomba aminazy matoa izy tafavoaka tsy azo ekeny zany aleo asiko observation kely na dia hoe misy an'io hypothèse hoe méthanol io arany nomeny izay olona scientifique mahalala an'izany tsy manakana mihitsy ny analyse jerena ny botulisme so tombako BTP ny mandefa message aty aminao hoe dahoana le botulisme zany fa aiky non tsy maintsy atao daholo ny analyse misy botulisme ve sa méthanol sa cyanure sa je sais pas quoi atao anatiny ran'ireo olona ireo fa tsy hoe le méthanol ihany dia hoe ahilika tanteraka ny hoe ny fisina botulisme satria na tiana na tsy tiana dia ny symptôme na botulisme ihany koa ireo olo ireo nisy nyteny tamiko koa hoe nisy olona zay tsy ninana sakafo fa nisotro an'le pontra natolotra teo amin'ny anniversaire pistazo anankiray azo jerena koa zany satria le olona nisotro pontra tsy ny sakafo dia maty ny alahady 15 juin donc zany ny insistevako eto dia anaovana prélèvement sanguin anaovana prélèvement ana volo anaovana prélèvement rehetrarehetra an'ireo olona zay victime na nefa sitrana
na ny mbola mitsabo na ny efa maty voaingana izay mbola afaka anaovana prélèvement sy atao autopsie hijerena hoe inona no nahafaty andreo olo reo ary izay mbola afaka tsaboana dia omena antidote mba ho tsaboana ara-dalàna. Mbola mafisika ihany fa tsy afaka miala amin'izao ny fanjakana satria manana ndraikitra ny fanjakana eo anatrehany aretina mitranga ohatran'ireny dia mahagaga fa nosakanana ny fanaovana an'izay analyse sanguine izay, nosakanana ny Institut Pasteur tsy andray ny analyse ary nosakanana ny hôpital rehetrarehetra tsy hamoaka hoe inona ny résultat ny diagnostic an'zareo tamin'izay olona nitsabo tena tany satria nisy olona nitsabo tena tany amin'ny FLM dia nasaina nopotehana ny dossier, nisy olona nitsabo tena tany amin'ny klinika Akady Fotsy nasaina nopotehana ny dossier, nisy olona nitsabo tena tany amin'ny omisy tany amin'ny toerana hafa tsy nomena ny dossier. Dikan'izay misy velléité mo filazana anazy na hoe finiavana anafina ny marina, anafina hoe inona marina no nahafaty an'io ary tsy azoko inona ny idiran'ny fanjakana amin'ilay fanafenana ny nahafaty an'ireo olo ireo. Inona ny antony? Inona no antony? Anao vidéo fohifohy kely kasika ny fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ihany. Nisy olona zany contacté anay nilaza fa mety possible intoxication au méthanol no nahazo an'ireo invité teny Ambohimalaza. Dia izaho moa efa manamafona fa mila atao analyse sanguin, atao analyse ireo victime na ny marary na ny efa sitrana na ireo maty atao autopsie satria mila fantatra exactement inona no nahazo andreo olo ireo, inona ny intoxication nahazo anazy, intoxication alimentaire sa empoisonnement. Araky ny voalazan'ity olona izay chimiste ty dia hoe zany méthanol zany dia karazana alcool chimique be ary mety mahafaty ka mahatonga an'ireo symptômes maromaro izay anisany hita tamin'ireo ankizy ireo. Za tsy miteny hoe tena izy io fa za zany mbola miinsiste hoe analyse sanguin an'ireo victime, ny marary, ny efa sitrana, ny efa maty satria mbola hita foana ireny ara-tadiavina ary ny Institut Pasteur no voalohany indrindra afaka manao an'izany. Ny mahagaga dia tsy nalefany amin'ny Institut Pasteur mihitsy ny analyse ary noferana ny dokotera tsy andefa analyse any amin'ny Institut Pasteur fa maninona izay tsy fantatro ary tsy dirantsika fa hatreto dia hoe na dia ora ny fisamborana ny fisamborana tsy samborana moa zareo na dia ora famotorana ny fenoasina sy mamany dia mila tsaboana ihany koa ny marary satria akotrany ireo efa maty sy izay mbola mitsabo tena ireo marary izay sitrana dia mety mbola ho faty ihany koa raha ohatra ka io intoxication na empoisonnement io na botulisme na inona nahazo azy raha vao tsy mahazo antidote. Tsy nahazo antidote ireo olo ireo hatramin'izao tsika miteny izao ka tsy hitako ny antony anafenana hoe inona le izy sa tsy fantatra fanjakana sa déduction fotsiny hoe poison ka za zany dia miteny ho an'ireo dokotera izay eo amin'ny HGRA, ho an'ny fianakaviana izay mbola manana marary na fianakaviana izay sitrana ihany koa dia mangataka anareo hitaka ny fanaovana an'ity analyse sanguin ity na mandehana avy hatrany ny dokotera anareo anaovana an'io analyse sanguin hijerevana ny taux de dosage toxicologique ao anatin'ny rahandreo raha misy an'izany trou amnionique na trou osmotique ary hijerevana ihany koa ny tany méthanol sy métabolite ao anatin'ny rahandreo olo ireo satria nahoana ao anatin'ny enim-bolana dia mety ho faty ihany koa noho ny insuffisance rénale izay voan'io intoxication au méthanol io. Ny fitsaboana dia misy ny fitsaboana zany raha ohatra ka sanatrian'izany raha ataontsika hoe io méthanol io no na poizina an'zareo dia
fomépizole zany tsy fantatra izy misy an'izany fa dia lazaiko ihany aloha sy dialyse no fitsaboana andreo olon'ireo ary na efa sitrana ary dia mbola tsy maintsy omena an'ilay antidote ihany koa. Izay zany no tiako resahana izao fa mbola miinsiste ary mbola miinsiste na itenareo récupération politique anaty ny enalo dia tsy maintsy resaka politique fa saingy ao anatin'ny fiainam-bahoaka, ao anatin'ny politika ny fitsinjovana ny aim-bahoaka, ao anatin'ny politika ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ary ao anatin'ny politika ny fiarovana ny madinika izay tsy mahita hitodiana. Ka na récupération io na tsy récupération dia ny fantatro dia mila tsaboana ireo marary ary mila indemnisation ireo izay manana maty satria tsy mandry ny saina manoloana ny fahafatesana olona marobe ohatr'ireny. Mampalahelo mahita an'ireo zazakely kamboty ray kamboty reny, mahita an'ireo ray aman-dreny very zanaka folakan-datony sahady ry zareo. Ka noho izany dia tsy azo avela fotsiny amin'izao ity na dia eo arany ny famotorana ny fenoasina sy ny mamany dia misy andraikitry ny fanjakana ihany koa ao anatin'izao. Fa nahoana ny fanjakana mahafantatra hoe inona ny poison izay nampiasaina no tsy nampiasa mihitsy ny anti-poison antidote amin'ireo olona izay marary, inona ny antony? Ka sasany teny asa miakina fanjakana aloha amin'ity fa mandehana amin'izay dokotera afaka mitsabo anareo dia any no atao. Mila fantatra hoe empoisonnement au méthanol sa botulisme sa zavatra hafa io fa dans tous les cas mila analyse sanguin, mila scanner, mila new dosage toxicologique io ireo marary rehetra ary mbola mila fitsaboana. Zay